misy ny tetikasa dimaritra zay fantetikasa nomaniny 4e arrondissement efa ambolana maromaro izy io nomanina tao anatin'ny volana ray sy tapany zay no nanomboka io tetikasa dimaritra io. Ny tanjona amin'le tetikasa dimaritra dia mba ho fisorohana ny fahatsetseman'ny canal na nireo tatatra mpitondra ny rano dia izay no antony miomana meloha alohan'ny fahatongavan'ny rano zay dia manala sy misikotra an'ireo dalina rehetrarehetra atao anatin'ny faritra fahaefatra izay ary manao zay tsy ahatsetseman'ny rano zay satria dia malaza loatra iny amin'ny faritra nosy ao anatin'ny 4e arrondissement iny raha vao avy kely ny orana dia tsetsina mba hisorohana an'izay. Ary mahatonga an'ilay hoe diomaharitra dia tsy natao vonjy-tavanandro izy io fa ho tetikasa maharitra mihitsy mba hahafahana misoroka an'izay fahatsetseman'ny rano zay ao anatin'ny fahavaratra. Ho avy ny fahavaratra, ho avy ny voankazo, ho avy ny loto rehetra aterak'izay fahavaratra sy ny rika zay izay no mahatonga anay miomana dia ny meloha mba hahafahana mitsinjo sy misoroka an'izay fahatsetseman'ny tatatra izay sy fahatondrahan'ny rano.